mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyadamina itwecabecakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyadamina itwecabecakawampunaya irote nyadamina itwecabecakawampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zaza minonodray tsika izao. Andeha fampiarahaba dia hivavaka dia hamerina ny lesona. Ao ary aorianan'isa telo, isa roa telo. Manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao. Manahoana tompoko, salama tsara daholo ve? Misy salama? Eto tsika ambavaka ary reny. Andao tsika ary anakambana ny tanana dia anondrika ny loha dia hivavaka akambana ny tanana, aondrika ny loha, hivavaka tsika Jesosy malalo. Misaotra anao zahay fa manana fotoana hamerenana ny lesona. Da io zahay mba hoendry tsara ary mangataka aminao zahay sy hitrano Jesosy eo ny marary. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Eny ary efa 3 volana fahatelo efa hifarana ny efa hifarana ny lesona zao efa hifarana ny taona. Lesona fahatelo, teraka i Jesosy zaza. Tsy anjery, mamiko indrindra ianao Jehova o. Eny ary, andeha averintsika ary ny tantara. Lavabe ny lesitsika tamin'ny heriny efa hitatsika ny sary fa andao tsika ary hamerina lesona an'izay androany. Naninona moa Josefa sy Maria na andeha tongotra lavitra be dia seraka be Maria satria nisy zazakely tao anaty kibony dia nitady trano zareo hipetrahana. Nandondona tamin'ny trano anankiray izy dia iza ny hitany tao? Rangahy anankiray. Dia nanontaniana hoe misy trano ve ao tompoko fa reraka be izay ity vadiko ity izao sisy Josefa efa ho teraka izao io zazakely eo an-kibony io mba meo trano izay. Dia hozy izy ilay olona tao an-trano, tsisy trano intsony, efa feno olona ny trano fa atsy misy tranona biby, tranona omby tranona ondry tranona bitro kely tranona koa ao ambadika ao afaka mipetraka ao nareo. Hey, eny arao sisy Josefa tsy maninona fa hoany zahay. Dia nentin'ilay tompo-trano tao izy. Dia hoy ilay tompo-trano hoe io misy fihinanam-bilona tsara tarehy afaka metrahanareo zazakely dia eo amin'ny bozaka eo nareo matoritory. Dia natoritory ankizy Maria efa narary ny kibony kelikely teraka ny zazakely.
faly be Maria fa nahazo zazakely dia ny fonosy ny lamba tsara be dia napetrany teo amin'ny fihinanam-belona. Dia tany atsaraka izy nisy mazava hinarany hitany zareo Anjely. Efa misy mahay Anjely nitany. Datra be ilay mpiandrondro nahita an'ilay Anjely. Dia ozy izy ny mpiandrondro hoe, ozy izy ny Anjely hoe, aza matahotra fa ilaza vaovao mafaly aminareo androany. Fa ary an-tranon'omby ery a Betlehema misy zazakely matory ao an-tranon'omby Jesosy ny anarany mpamonjy atsika, mpamonjy ny olona rehetra io zazakely io. Fa mandeha any nareo mijery anazy any. Dia niazakazaka raka izy ny mpiandrondry nijery an'ilay zazakely. Dia falifaly koa ange mpiandrondry nahita ny Jesosy ilay mpamonjy atsika tao an-tranon'omby. Dia andao ange averintsika le hira e. Andao ange averintsika le hira e. 1, 2, 3. Derao ny ray ao ambony nanome fiadanana ho azy ho anao. Derao ny ray ao ambony. Deraka Jesosy soa. Tsara be le hira e. Saotra an'Andriamanitra tsika fa nomeny Jesosy zazakely mba hamonjy atsika rehetra. Dia andeha koa tsika hitera an Jesosy tahaka nataon'ny mpiandrondry. Andao arafarana tsika mivavaka ny lesona fa hisaotra an'Andriamanitra tsika. Akambana ny tanana ahondrika ny loha. Misaotra anao izay Jesosy fa nanolotra anay fifaliana ianao natongavanao teto an-tany mba ho famonjena anay. Ampio izahay mba hiteranao mandrakariva sy hisaotra anao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Izay indray raha olona lesintsika androany dia andaontsika raha hifanao veloma dia amin'ny heriny indray. Ao ary 1, 2, 3. Dia mifanao veloma, dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko amin'ny herindray izany. Manao daholo indray sika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana miarahaba ny zazaboto dia misaotra noho ny tsy fanadinoanareo fa sabatan'i Jehovah ange androany. Dia misaotra ihany koa fa vonona ny anaraka ny fandaharana nareo. Za koa faly miaraka aminareo ao amin'izao sabata izao. Hitondra ny lohateny hoe nahitan'i Jesosy zaza ireo mpiandriondry. Zay no tantara na ny lesona ho hitantsika anio. Nitsenjerintsika ao amin'ny Salamo 420:7. Zao mivakiny hoe zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika. Ianarantsika indray izay ataontsika tsy anjery, tsy mijery. Zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika. Andao verina farany. Zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika. Bravo! Dia anaraka ny tantara indray izany sika izao. Tsara be nge ity tantara ity fa heno tsara ane. Nanomboka toy ny alina rehetra ity alina ity. Ny androndro teny Tampokavoana nanakaiky ny tanàna amin'ny Betlehema ireo mpiandrondry. Niara-niresaka mikasika ny fampanantenana manokana nomen'Andriamanitra taona maro lasa izy ireo. Fampanantenana fa ho avy etỳ an-tany ny mpanjaka vaovao. Natahotra aoka izany ireo mpiandrondry rehefa tonga ny anjely. Kanefa izy ireo rehefa nandre ny hafatra nentin'ny anjely, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay
ho an'ny olona rehetra fa mpamonjo niteraka ho anareo anio ao an-tanànany Davida. Ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Anjely anjatony maro no nanampisy ilay anjely iray mandra-pamirapiratry ny lanitra manontolo na nakoako nanerana ny lanitra ny hira izay noveteziny izy ireo. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahany. Nanjavona moramora niakatra tany an-danitra ny hazavan'ireo anjely avy eo. Nanalavitra hatrany ny akely hatrany ny famirapiratany antoko-pihira. Noho ny farany toy ny kintana iray hafa sisa tazana teny amin'ny lanitra maizina. Tondray ny alina tamin'izay. Ny fampijery ireo mpiandrondry mino afa marina izany hoy ny iray. Andao ho jerentsika mivantana izany hoy ny anankiray hafa. Miombon-kevitra amin'izany hoy ny iray fanotelony. Andao ho an'ny Betlehema isika ka hijery ny zavatra miseho any. Nandeha faingana ho an'ny Betlehema izy ireo. Ao amin'ny fihinanam-bilona hoy ny anjely. Mahafantatra ny mpiandrondry rehetra fa any amin'ny trano fitehirizam-bilona na tranomby any amin'ny toerana fiompiana biby no ahitana ny fihinanam-bilona. Tamin'ny alina hitan'izy ireo Maria sy Josefa miaraka amin'ny Jesosy zaza mandry eo fihinanam-bilona. Taka izay nolazain'ny anjely nahatsiaro ny tenin'ny anjely izy ireo. Mpamonjo niteraka ary fantatr'izy ireo fa avy amin'Andriamanitra io zaza io. Nandohalika moramora izy ireo ka niankohoka tamin'i Jesosy zaza. Taorian'izay nanainga hiverina any amin'ny ondron'ireo mpiandrondry sady nideran'Andriamanitra no izay reny sy hitany. Teny an-dalana dia nolazain'izy ireo tamin'izay rehetra nifanena taminy ny nahitany an'i Jesosy mpamonjy an'izao tontolo izao. Niresaka ny mikasika ny alina io hatrany izy ireo. Nilaza tamin'ireo izay niaino azy ny mikasika an'i Jesosy zaza. Hitan'izy ireo fa nandro teo amin'ny fihinanam-bilona. Talanjona Maria sy Josefa. Fantatry Maria fa ho tsarony mandrakariva ny famanginana ataon'ireo mpiandrondry. Ary rehefa nitombo Jesosy dia nolazainy azy ny mikasika ny alina io. Valy miarabantsika rehetra indray rakisy ny tena kitratry ty sabata mahafinaritra ity. Iaraka eto indray antsika amitina ny lohahevitra faharoa ambin'ny folo izay manao hoe ny ankohaka teo anatrehan'i Jesosy ny mpiandry ondry. Ny ankohaka teo anatrehan'i Jesosy ny mpiandry ondry. Manana hafatra ho asy ianao indray Jesosy tao anatin'izany lohahevitra izany dia tsarofo rakisy fa Andriamanitra kay dia mitary-dalana antsika naiza alehantsika. Ny tsy anjery dia hitantsika tao amin'ny Luka 4:4 manao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana etỳ ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Donge averiny voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana etỳ ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Luka 4:4. Eny tokoa rakisy anome voninahitra an'Andriamanitra itsika satria dia mitary-dalana antsika mandrakariva izy. Izany ange no asehon'ny tantarantsika androany Rehefa mahazo fanomezana ianao, isaoranao ve ilay olona nanome izany? Mino aho fa manao izany ianao. Mbola talanjona tamin'ilay zavatra vao hitan'izy ireo tamin'ny sasakalina ihany angerak'izy ny mpiandry ondry. Tsy nahita tory izy ireo ka nifampiresadresaka. Efa tsy teo intsony ilay antoko mipirany anjely tonga teo aminy. Afatra lehibe tokoa ny nolazan'ilay anjely fa mpamonjo niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo ary izao no famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Marina tokoa ve izany ho hitan'izy ireo eo amin'ny tanàna akaiky eo ve ny Mesia izay mpamonjy azy ireo? Tanànan'i Davida no nahafantarana amin'ny Betlehema. Tsy lavitry ny tetezan-kavoana ny andrasan'izy ireo ny ondry ange izany fa nahoana ny Mesia no mandry ao amin'ny fihinanam-bilona. Izany mantsy no lazain'ny anjely. Fihinanam-bilona ahoana koa izany? Dia tonga tamin'ny endriky ny zaza ve ny Mesia?
izay mpamonjy izao tontolo izao fantatra izy ireo tsara rakizy fa no finosina lambanjaza malefaka ny zaza voateraka mba hahafana sy tsy ho manto kanefa any anatin'ny trano no tokony hisy ny zazakely fa tsy any an-tranony biby to hafahafa tokoa izany a andeha isika ho any Betlehemy ahitantsika izany hoy angeny mpiandrondry anankiray ny tompony efa nandefa izany afatra izany tamintsika hoy indray ny anankiray anjely mihitsy ireny ka azontsika antoka izany hoy koa ny anankiray mino aho fa tokony ho any isika mbola alina maizikitroka ary dia efa niainga ho any Betlehema faingana reto mpiandrondry reto indro hitan'izy ireo tao an-tranomby teo akaikin'ny trano fandraisam-bahiny anankiray ilay no tadiaviny dia ilay zazakely mifony lambanjaza sy mandry eo amin'ny finanam-bilona ahoana ny fomba nahitan'izy ireo izany tranomby misy ny zaza voateraka izany azo antoka fa Andriamanitra mihitsy rakizy no nitaridalana azy raha vao tonga izy ireo dia nitantara tamin'ny ray aman-dreny ny famangin'ny anjely sy ny raha mahafinaritra nataony antoko-piran'ny lanitra ho azy ireo izay manao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ety ambony tany ho an'ny olona kasitrany tampanajana sy fahanginana no nandolian'ireto mpiandrondry reto nanodidina ny finanam-bilona nivavaka tamin'ny mpamonjiny izy ireo ary ny ray aman-dreniny zaza kosa nijery teo fa mangiran-dratsy rehefa madiva ho maraina ny andro dia tsy maintsy niverina tany amin'ny ondry ny mpiandry-ondry feno hafaliana izy ireo raha tsy maintsy ilaza ny vaovao amin'ny hafa tsy hain'izy ireo nokobonina ho azy irery mantsy izany vaovao mahafaly izany rehefa miala ny tanàna izy ireo nolazainy tamin'izay rehetra ny fanena tamin'izany samy nideran'Andriamanitra izy ireo no nanome voninahitra azy rehefa niresaka tamin'ny mpanajana momba ny famangin'ny anjely no tantarainy amin'ilay zazakely teo amin'ny finanam-bilona ary ny amin'ny Andriamanitra izay nandefa niafatra tamin'izy ireo faly koa ngerak'izy Josefa sy Maria fa tonga ny anjely ravoravo izy ireo raha napiditra ny mpiandrondry tao an-tranon'omby ary koa rehefa niainy ny tantarany izy ireo koa dia talanjona tamin'ny zavatra mitranga rehetra marina tokoa fa Andriamanitra no nitaridalana ny mpiandrondry izy ihany koa no nitarika ny ray aman-dreny sy ny zaza rehefa nanaiky ikarakara ilay fanomezana sarobidy izay natolotra Andriamanitra ho azy ireo izy ireo tsy noadinino ireto mpiandry-ondry naovinanaoviana izany alina izany hitan'izy ireo ny fahatanterahany faminaniana efa nodinian'izy ireo nandritry ny taona maro i Maria koa tsy nanadino voalaza amin'ny baiboly amintsika fa nitahiry izany teny rehetra izany i Maria ka nieritreritra azy tao am-pony tonga renin'ny Mesia Maria Mesia ilay mpamonjy an'izao tontolo izao na inona ny tranga taorian'izay dia izy tokoa no notahiana raha samy vehivavy tsarovy ary rakizy fa mivavaka amin'Andriamanitra angentsika hoe ary nitaridalana antsika mandrakariva izy miaraba ny tanora mantoanto rehetra ny 13 taona sy ny 14 taona miaraba ny zandry rehetra ihany koa ny zoky ny ray aman-dreny natratraisa fotoana isoadray isika izay ahafahantsika mamerina ny lesona ny anarantsika tamin'ny herinandro lesona faharoa ambin'ny folo sahady isika izay nitondra lohateny hoe olona iresahana izay ny lohateny lehibe hitantsika tamin'ny herinandro iny fa mialohan'izay aloha dia andeha ho tsihivitsika kely ny lesona izay niresantsika talohan'izay dia maneho ny fihetseponao hitantsika tao anatin'izay fa ilayntsika ny miantso ny fanampiany fanamasina mandrakariva mba hahatonga ny fanehoantsika fihetsepo tsy hanimba ny hafa na andratra ny hafa ka nafaly ianao na malahelo ianao na sorena ianao na tezitra ianao dia ho amin'ny fitoniana mandrakariva no hanehoanao ny fihetseponao fa anisany anankiray miaro anao amin'ny fihetsepo mahavesatra ny fanananao olona iresahana eo amin'ny fiainanao dia izay indrindra ny resantsika indray ny anarantsika tamin'ny herinandro iny ary ny tsenjery dia tao amin'ny Zakaria 4:1-5 mino fa ainao tsenjery izay andonge raha tsika mamerina izay hoe tsy amikerina amin'ny mpatanjahana fa mifanaiko ho Jehovah tompony maro
tsy amikery na mpatanjahana fa mifanahiko Jehovah tompo maro. Raha mifehy fihetsem-ponao ianao dia tsy amin'ny herinao na mitanjaka ao no ahafahanao mameno fihetsem-ponao fa amin'ny alalan'ny fanahin'i Jehovah tompo irery ihany. Dia izay indrindra no mitarika antsika amin'ilay hoe olona iresahana, ilayntsika manana namana iresahana mba hamoahantsika izay mavesatra ao anatintsika ao. Nisy tantarana tovovavy anankiray, Hélène Keller ny anarany. Hélène Keller dia toy ny zaza rehetra tamin'ny fony izy vao teraka. Rehefa teo amin'ny faharoa taona nefany dia nisy aretina mafy izay nahazo azy, ary no io aretina io dia lasa mona no narenina izy, sady mona izy zany no narenina. Dia rehefa nitombo izy dia tsy hitan'ireto ray aman-dreny hoe ahoana ny fomba atao iresahana amin'ny Hélène satria sady tsy mahita izy sady tsy miteny izy ny tsy mandre. Dia tamin'ny fahavalo taonany dia nisy vehivavy anankiray, Annie no anaran'izy ity, Annie Sullivan. Izy dia nanana fahasembanana ihany koa kanefany afaka nampianatra ny izy. Ny masony izy ity no tsy nahita tsara kanefany afaka nampianatra ny Hélène izy tamin'ny fiainan'ny Hélène. Nanomboka teo dia niaraka foana Hélène sy Annie no nampianatra azy, namaky teny ho an'ny jamba, dia nampianatra azy ny anarany zavatra rehetra ihany koa. Niova ny fiainan'ny Hélène, ary Hélène no isan'ny olona voalohany nanana fahasembanana dia ny mona marenina izany nivoaka tamin'ny anjery manontolo noho ny fanampiany Annie no anton'izany, ary tsy nisaraka izy ireo raha tsy efa maty Annie taty aoriana. Eo amin'ny fiainantsika tanora mantoanto amin'izao taonanareo izao ihany koa dia ny olona mitovy taona aminareo ihany no tena ankafizinareo no miresaka aminy. Kanefa rehefa misy olana ianareo ka amin'ny namana mitovy taona aminareo dia mety ifampitarika ho any amin'ny ratsy ny hafarany ratsy mitandrina ianareo. Ka ilayntsika mandrakariva ny manana olona iresahana ka hofidintsika tsara izay olona iresahana, olona afaka hanampy antsika hisondrotra ho amin'ny tsara no tokony ho resahantsika. Jesosy dia namana akaiky, namana eo anelantsika mandrakariva, ary izy araka ny voalazantsika ombenombeny tao anatin'izao fiaraha-mianatra rehetra izao dia efa nandalo ny zavatra izay nosedrenao izy, ka hainy tsara ny fakapana izay mahazo anao, hainy ny olana mahazo anao, ary ankehitriny izy dia misolo vavantsika eo anatrehany iray ka mahatsapa tsara izy zany ny zavatra manjoanao sy ny zavatra lalovanao, dia azonao ataony miresaka aminy, mamboraka aminy izay rehetra mampalahelo anao ny fihetsem-ponao rehetra, boray eo amin'Andriamanitra izany dia ho maivana ianao, araka ny voalazan'ny Matthieu izay hoe enteo aminy entanao mavesatra rehetra, dia izy no hanome anao fitsaharana. Te hanana fitsaharana ve ianao? Te hanala ireo mavesatra ao am-ponao ianao, hizara izay mahafaly ianao? Miresaha amin'i Jesosy. Azonao ataony mirindrina amin'ny efitrano iray, azonao ataony manoratra ny taratasy dia izany fomba izany dia hanampy ianao ho maivamaivana. Kanefa azonao atao ihany koa ny mifidy olona anankiray, olona izay afaka hanoro anao, hitarika anao ho amin'ny tsara, afaka miaino anao dia izy ireny no hanampy anao mba ahitanao lalana tsara ivoanao amin'ny olana sy ny fisedrana izay mahazo anao amin'ny fiainanao. Farak'ilay voalaza teo, ny fanahy masina no tokony atsotsika mandrakariva satria tsy amikery na mitanjaka no anaovantsika izany fa mifanahy Jehovah tompo ihany no ahafahantsika miatrika izany zavatra izany, ary izy ilay mpananatra nomen'Andriamanitra izy, nomen' Jesosy fony izy Jesosy niakatra nakany an-danitra dia nilaza izy fa ny fanahy nomeno antsika mba hisolo toerana azy dia io fanahy io no ampianatra antsika ny zavatra rehetra. Be dia be ny asan'ny fanahy izay voalaza fa azontsika hitarainana, afaka manampy antsika amin'ny toe-javatra rehetra ny fanahy. Dia andeha ary anao fanandramana indray arsika amin'ny herinandro ity sy amin'ny hoavintsika rehetra dia ny firesahana amin'i Jesosy ny olantsika, ny mahafaly antsika, fanamborahana amin'i Jesosy ny toe-pontsika rehetra, ny fihetsem-pontsika rehetra dia ho tantaraintsika azy dia izy no hanampy antsika mba ho mpandresy isika ao anatin'ny olana rehetra sedraintsika sy eo amin'ny fiainantsika manontolo. Maratry sy ny tanora mantoanto rehetra dia samy mahery avokoa fa mpandresy isika
ao amin'i Jesosy. Veloma daholo. misaotra n'Andriamanitra isika ry zatovy namako satria no ny fahasoavany dia afaka hifampahery afaka hifampizara indray tsika ao anatin'ny lohahevitra sy ny fampitinana an'izany nandritra ny herinandro amin'izao akatoko ny famara-paharanana ny taona 2024 izao. Miaraka aminao fifaliana Alain Franco, lohahevitra anankiray, ilay mpanompo mahery fo. Ilay mpanompo mahery fo. Iza moa ty mpanompo mahery fo ty? Tsy iza fa Jesosy. Rehefa jerentsika ao amin'ny Isaia 7:17 dia Jesosy no antsoina hoe mpanompo mahery fo. Tsy nantsoina zany izy hoe Andriamanitra mahery fo, mpanompo mahery fo. Naka ny toeran'ny mpanompo Jesosy. Ary irariana mba ho toy izany koa ianao dia mba ho mpanompo lehilahy, mpanompo vehivavy. Ao na voalaza amin'ny Isaia 7:17 natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana ary tahaka izay tsy tiany olon-kojerena akory izy. Zany Jesosy. Zany ny tantara sy ny ainany ty hoe mpanompo mahery fo ty. Fanontaniana voalohany dia izao, ianao koa ve mba mpanompo mahery fo? Fa Jesosy rehefa naka ny toeran'ny mpanompo mahery fo dia nisy an'ireto tranga reto teo amin'ny fiainany, ary rehefa niresahany mpaminany Isaia meloa zany natao tsinotsinona. Efa natao tsinotsinona ve ianao? Dia hoe efa natao fa tsy zakako ka. Tsy zakantsika mihitsy iza natao tsinotsinona zany. Na ny antsoina hoe mpanompo aza tsy tia zany tsika. Fa ny antsika dia izay zavatra memem-boninahitra eny ihany ny antsika ny tena tiantsika. Ary raha vao io voninahitrytsika io raha ny kitikitihana dia tena tezitra mihitsy tsika. Malahelo. Fa Jesosy nge tsy nandrarahany izany voninahitra izany fa nanaiko mpanompo izy. Ka Jesosy aza mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo tsy niady voninahitra. Dia inona moa zany ty voninahitra edivanao aloha? Inona? Dia mitondra makaiza. Fa ny mpanompo mahery fo natao tsinotsinona. Irariko mba hazaka an'izany ianao. Fa ny tena mpanompo na ataonao tsinotsinona azy izy tsy mampaninina azy. Noho ny amin'Andriamanitra tsy mampaninina azy. Noho ny famonjena ny hafa tsy mampaninina azy. Noho ny fitoriana ny filazantsara tsy mampaninina azy. Raha vao tsy mahazaka atao tsinotsinona zany ianao, esoeson'ny olona ohatry ny tsy misy dikany ianao, dia mbola tsy mpanompo ianao zay. Mbola tsy mahery fo ianao zay. Iny ihany koa natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona. Ny lavin'ny olona nge Jesosy. Ianao ve mba haneken'ny olona sa lavin'ny olona? Efa tratran'izany koa ianao mahazaka an'izany ve ianao ohatry ny lavin'ny olona? Ory sady zatra fahoriana. Zany ilay mpanompo mahery fo. Ory sy zatra fahoriana. Fa tsika vao misy fahoriana kely, vao misy ohatra zatra mampalahelo kely dia eo dia mitomany eo dia mitanondrika eo dia tsy mahay nakanina eo, tsy mahay tatory. Fa ahoana ary ty za ory ty? Fa Jesosy sady ory no zatra fahoriana. Ianao vao mitotokely ny fahoriana dia efa tsy zakanao. Raha mbola izany no mitranga dia mpanompo tsy mahery fo ianao. Fa mpanompo mahery fo tahaka ny Kristy zatra fahoriana. Aoka izatra fahoriana tsika dia izao. Aza zatra hoe aloha lamindamina foana ny fiainana tsia. Mahatsara tsika ny fahoriana. Mahatonga tsika ho lehilahy sy vehivavy mpanompo mahery fo. Inona faraparany? Tahaka izay tsy tian'ny olon-kojerena akory izy. Zany hoe na mijery an' Jesosy azy zany dia tena mahatsiravina. Satria zany mihitsy no mitranga teo ambony hazo fijaliana. Na mijery azy tena mahatsiravina satria lasa ota. Feno rà. Boridana. Nasiana satroka tsilo. Na mijery azy raha manjeraka. Zany Jesosy. Dia ianao vao tsy jeren'ny olona kely, vao hiavina vonan'ny olona kely ianao ohatry ny tsy te hijerenao ny olona, dia iny dia efa mampalahelo anao. Fa hampafiry ny nahazo an' Jesosy zany. Dia mandinita antsika mieritrereta mba hahatonga antsika ho mpanompo mahery fo. Zany hoe rehefa zakantsika ireo zavatra maromaro ny tanysaina teo ireo dia tena mpanompo ianao zay. Aza marary fo amin'izany. Hoe natao tsinotsinona ny lavin'ny olona, angariany, tsy fampitenenany.
zany de makarary fo anao aza marary fo am'izany ianao fa meteza ho tahaka an' jesosy mba ho mpanompo mairy fo toy izay nlo hevitritsika ho a manaraka indray ary veloma tompoka ampifaliana indray no ifampiarabana antsika tsiraray avy izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao lesona faharombe folo amin'ny leson'ny sekoly sabata isika androany amin'le lohateny hoe ilay fotoana isehon'ny voninahitra ny azo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty ny andinina tao tadina moa dia amin'ny filazantsarany jaona toko fahavalomeny folo ka ny andininy fafito amin'ny telopolo izay manao hoe aroe pilato taminy mpanjaka ary va ianao jesosy namaly hoe voalazanao fa mpanjaka aho izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao dia ny hanambarany marina izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko izany andinitsoratra masina zany no natao tadina tamin'ny telanro tia izay mifanaraka tamin'ny lesontsika koa milohan'ny andiniantsika ny famotinana ny lesona ary dia andeha iaraka hivavaka isika rehetra andriamanitra rainay izay any an-danitro misaotra anao indray izay no nitombotsoa lehibe izay omenao anay mbola afaka miaraka mianatra ny teninao izahay mangataka anao mba ho fenonao ny fanay masina ny tsirairay avy ka tonga ny teninao hitondra sosy fampaherezana ho anay ary aengany ny teninao mba ho fanantenana sy fifaliana ho an'izay miaino azy minaran' jesosy nangatana ny vavaka amen lesona faharomeny folo mamaraparana amin'ny filazantsarany jaona isika amin'ilay loha hevitra amin'ny filazantsarany jaona moa nodiniantsika na rehetra izay fotoana lavalava izay ary eto dia ny lesontsika tamin'ny telanandro tia dia milaza amintsika efa nanomboana amin'i jesosy tamin'ny azo fijaliana no sy nitsanganany no mamarana ny filazantsarany jaona samy manana fomba hitantaran'ny fahafatesan'i jesosy avokoa ireo filazantsara efatra fa ny enjaona kosa dia maneho ny azo fijaliana sy toy ny fametrahana jesosy eo amin'ny seza fiandrianana ohatra ny hafahafa izany zany hoe ny azo fijaliana dia maneho ny fametrahana jesosy eo amin'ny azo fijaliana tohatra ny hoe maneso ilay hoe fametrahana eo amin'ny seza fiandrianana satria fantatsika tsara fa ny fahanomboana amin'ny azo fijaliana ny fomba mahatsiravina indrindra sy mamenatra indrindra izay nampiasain'ny romanina fa izay hamonona olona ary fifanoherana io indrindra no sorotitany jaona maty tao anatin'ny enatra jesosy kanefa io fotoana io no be voninahitra indrindra ka nametrahana azy eo amin'ny seza fiandrianany amin'ny mampamonjy any jesosy ao amin'ny filazantsara jaona toko fahavalomeny folo no diniantsika manomboka amin'ny andiny fahavalo amin'ny roapolo moa ny tantara zay amin'ny katra amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo dia eo no voalaza fa nentina teo anatrehan'ny poti pilato jesosy mba hoentina ho tsaraina eo anatrehan'ny pilato aradinina ny zavatra mitranga ry mpiara-midinika amiko dia zao eto amin'ity toejara ity zany dia no lavon'ny pilato zany hoe no alavirin'ny pilato ny fahamarinana zay tokony hitondra azy ho any amin'ny famonjena fa inona tokoa no zavatra nitranga ao amin'ny filazantsara jaona toko fahavalomeny folo ka ny andininy fa telo amin'ny telopolo dia zao ny voalaza leteny ary niditra tao anaty rova indray pilato dia niantso an jesosy ka nanao taminy hoe ianao va no mpanjaka ny jiosy jesosy namaly hoe hevitrao ihany va no anaovanao izany sa nisy hafa nilaza taminao pilato namaly hoe moa ao jiosy ny firenanao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko inona moa no nataonao nisy resaka ny fanaovan'i jesosy sy pilato nisy fantaniana napetraky pilato moa ianao va ny mpanjaka ny jiosy dia navaliny jesosy fantaniana ilay izy ary rehefa nantany jesosy dia nanomboka nanalavitra kely any jesosy eo nanomboka teo amin'ny fotoana io no nanomboka nanalaviran'ilay governora i pilato ny fahamarinana ka namelany ny hevitra mibahana tao am-pony anampina ny masony nanomboka teo zany ndingana voalohany na nalaviran'ny pilato ny fahamarinana nilaza jesosy rehefa avy eo fa ny fanjakako koa jesosy tsy aveto amin'ity zao tontolo izao ity tsy aveto
satria raha aveto ny fanjakako de ho niady ny mpanomboko de hoe amin'ny andininy fafito amin'ny telopolo ary hoe Pilato taminy Pilato zany de nametraka fanontaniana linany am' Jesosy kanefa i Pilato efa nananevitra ny bana tao an-tsainy ka miezaka mandrakariva analavitra izay fahamarinana izay zao ny voalaza amin'ny andininy fafito amin'ny telopolo ary hoe Pilato taminy mpanjaka ary va ianao Jesosy namaly hoe voalazanao fa mpanjaka aho tsy nandahy intsony Jesosy fotoana izao misy fotoana anginana misy fotoana ilazana itenenana teto de Jesosy milaza voalazanao fa mpanjaka aho mazava ny tenin' Jesosy ry mpiara midinika amiko ry mpiara mianatra namana isany misy fotoana zay tsy maintsy ilazantsika ny marina eo amin'ny fotoana anankiray tsy maintsy milaza ny marina ianao izao no naterahako ary zao no ny avika vam'izao tontolo zao de ny anambara ny marina izay rehetra avy amin'ny marina ho Jesosy dia mihaino ny feoko hoy Pilato taminy inona ny marina lina Pilato inona ny marina izany fantaniana zany fantaniana goavana izany fantaniana manandanja izany moa ve ianao mba mitady ny marina inona ny marina saingy nampalahelo tsy mba niandry ny valitenina avoakan' Jesosy Pilato io ny fotoana tokony nararotiny Pilato mba ilazana ahafahany mamfantatra inona ny marina fa ny zahatra antranga rehefa avy nanontany ny fantaninana iny izy de nivoaka niala teo akaikin'i Jesosy lasa izy nakeny amin'ny olona tsy fantatra Pilato fa i Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana raha nanontany inona ny marina ny tenin'Andriamanitra no fahamarinana tsy naina nararoatra ny fotoana mety tokony nafantarany ny marina Pilato i mpiara-mianatra namana indraindray mbola manana zany toe-tsaina izany isika izao ianao indraindray fotoana tokony araroantsika fa tena igoatsika sy afantarantsika ny marina de miala isika satria misy zahatra efa mibahana ao antsaitsika ao hitantsika tsara zany fa tsy niandro lay valiteny Pilato fa nivoaka izy niezaka nandresy lahatra ny voaka lasa ndray izy nifandahatra tamin'izy ireo satria Pilato de efa niezaka mandrakariva hanafaka an Jesosy fa tsisy fanapahan-kevitra teo aminy ary zay toe-javatra zay hitan'ireo mpitona fivavahana fa azo nientra tamin'ny sangany Pilato tatsika tsara fa tamin'izany fotoana zany de nisy fomba fanaon'ny jiosy zay indresan'ny Pilato de ny famotsorana gadra anankiray rehefa tonga ny Paska zay zavatra nitranga ary fantatsika tsara fa ireo mpitona fivavahana de efa niresaka milo tamin'ireo vahoaka manao hoe raha vao manontany Pilato de ny atsika aleo Barabasy no antsika ary zay ny zavatra nitranga ary mpiara-mianatra namana isany teto amin'ity toejara ity nanontany de hoy izy ny olona hoe andina fahivapolo ary reo ny antso ndraiky nanao hoe tsy ile io fa Barabasy kanefa jiolahy Barabasy matsikaiky aleon'ny olona misafidy jiolahy toy izay Jesosy tsy manantsiny zavatra nitranga mantsy de zao nanantena netsika ny fangorany vahoaka Pilato ka nitady ny fomba nafanan Jesosy saingy zao tsy izay no nitranga indro fa nientiny nivoaka Jesosy nentiny nivoaka Jesosy ary amin'ny fotoana io Jesosy efa nanamboarana izy ireo satrotsilo napekanjony izy ireo akanjo volomparasy teo Jesosy nitafy mampanjaka izay naniratsirana azy ary Pilato miteny manao hoe indro ny lehilahy i Jaona mpanao batisa de nilaza manao indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao fa ilay Pilato kosa de manao hoe indro ny lehilahy kanefa tsy fantany fa Jesosy tokoa no mpanjaka ny Israely re mpiara-mianatra namanisany nampalahelo ny toejahatra nitranga fa naleon'ny Pilato nanao sorona fahaleovantenany fireneny naleon'ny Pilato niazona ny fahefany sy ny voninahiny
toy izay amelan Jesosy ho afaka. Firifiry moa amin'izao fotoana izao ny kristianina izay manao sorona ny fahamarinana no ny voninahitry ny tenany. Firifiry ny Kristy milazam-panaradia Jesosy no manao sorona ny sitrapon'Andriamanitra mba hiazonana izay mety fahifanana voninahitra izao tontolo izao. Nampalahelo fataona vitsivitsy tao aoriana ny toe-javatra io dia lasa sesitany Gaule i Pilato ary namontena tamin'ny fomba mahatsiravina izy. Indro Jesosy fanombohana tamin'ny azo fijaliana ary zao ny voalaza amin'ny filazantsara ny jana toko 510 ka 510 ary Pilato nanoratra anaraka napetrany teo amin'ny azo fijaliana ary zao ny voasoratra Jesosy avy any Nazareta mpanjakany Jiosy. Indro Pilato nanoratra izany anarana izany dia novakiny Jiosy maro izany anarana izany dia nandaly teo koa ny mpisorona mpitondra fivavahana ka niteny tamin'ny Pilato manao hoe aleo re ovana andao ovana io soratra io fa tsy mety. Dia hoy Pilato nanao hoe izay voasoratra amin'ny 2:20 ary Pilato namaly hoe izay voasoratro dia voasoratro. Ary mpiara-mianatra namana isany nisy hery avy any ambony no ny amin'ny Pilato no ny any Jiosy nitarika ny fametrahana io soratra teo ambony lohan'i Jesosy io. Tamin'izany fomba izany ny fitondran'Andriamanitra dia natao amoha fo ny fisaina ny tsirairay avy ka hanosika azy hamakafaka ny soratra masina. Ny zavatra rehetra misy antony avokoa. Misy fitondran'Andriamanitra manokana. Nisy hery avy any ambony nampanoratra any Pilato. Amin'izay fotoana izay amin'ny 5:20 sy ny 7:20 dia zao ny voalaza n'ilay teny. Ary nitsara teo akaiky ny hazo fijalian Jesosy ny reniny sy ny ralahany, Maria vadiny Klopa sy Maria Magdalena. Ary no nita Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijala teo dia hoy izy tamin'ny reniny, raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisy ilay mpianatra ho any aminy izy. Teo ampototry ny hazo fijaliana tamin'ny fotoana io ijaona ilay mpianatra malala. Teo ampototry ny hazo fijaliana i Maria tamin'ny fotoana io. Nafinahitra eo no tsara indrindra ho an'reto olona reto. Ry mpiara-mianatra namana isany, aiza ho aiza eo amin'ny hazo fijaliana no misy anao amin'izao fotoana izao. Teo no nitenenan Jesosy nanao hoe raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary teo koa nitenena tamin'ny Jaona manao hoe indro ny reninao. Eo amin'ny hazo fijaliana no ampafantaran Jesosy ny andraikitry ny tsirairay avy. Dia zao ny voalaza eo amin'ny 5:20. Ary rehefa afaka izany dia fantatra Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina. 5:30. Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanolotra ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Re mpiarana mianatra namana isany teo amin'ny hazo fijaliana dia tanteraka ny famonjena izao tontolo izao. Ny teny Jesosy nanao hoe vita teo am-pialana aina. Tsy hoe ika ny olona mitady vonjy akory le hoe vita. Tsy hoe ika ny olona resy akory le hoe vita. Fa ika ny mpandresy vita. Natanteraka ny asa nanarahana azy Jesosy. Tontosany soma tsara, lavorary ny famonjena izao tontolo izao. Tanteraka ny famonjena sy anao. Vita. Teo amin'ny vita io resy Satana fa nandresy kosa Andriamanitra. Ny folakandro zoma dia fantatsika tsara. Ny folakandro ny andro zoma dia maty Jesosy. Tamin'ny fotoana io moa dia fantatsika tsara fa efa tombotra ny sabata. Dia tao natao maimaika be niany ny fandevenana an Jesosy ka tao tsy vita tsara ny fomba fanao tamin'izany fotoana izany. Ary fantatsika tsara fa ireo mpianatra moa dia nitandrina ny sabata izay fanaony hatramin'izay. Rehefa sabata ny andro. Fa tao aoriana sabata kosa
zany hoe ny alady maraina de nisy vavivavy maromaro mitondra zava-manitra ho any amin'ny fasana taitra izy ireo fa tamin'izay fotoana izay efa voagodia ny vato amin'ny filazantsara jaona toko faroapolo ka ny andininy voalohany ahitantsika zay ary de zavatra nitranga taitra Maria dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ny namany izy ka nilaza manao hoe nalain'ny olona tao pasana tombo ka tsy fantatray izay namaitrany azy rehefa nandre ny afatry Maria ireto mpianatra reto dia lasa koa nandeha niazakazaka nakany amin'ny fasana niara niazakazaka izy roalahy ary zavatra nitranga no niondrika nitsirika izy dia nahita lamba-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy ary Simona ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery lamba-paty teo inona zavatra hita indro fa mivalona tsara ny lamba-paty mivalona mosoara lamba zay namosana an' Jesosy ry mpiara-mianatra namana isany nitsangana Jesosy zany no vaovao mahafaly ny filazantsara nandresy ny fasana Jesosy nitsangana Jesosy reo mpisorona mantsy dia nieritreritra manao hoe laingan'ny mpianatra izany nangalarin'ny mpianatra izany ary nanao teny tamin'ny miaramila azy izy manao hoe raha misy manontany anareo dia lazao hoe nangalarin'ny mpianatra rahalahy sy anabavy malala isany ilay mosoarana filohan'i Jesosy nivalona teo nefa dia midika mazava tsara fa tena maty Jesosy nitsangana Jesosy ny fahitanan'izy ireo dia manam-pirofo fa tena nitsangana tokoa Jesosy zavatra nitrangany nambenana ny fasana nambenana ny miaramila ny fasana ny faharoa matetika rehefa misy fangalarana famakina fasana dia zavatra sarobidy fa tsy ilay faty efa oloha akory ny andeha alaina ary fahatelo indro hitany jaona ilay mosoara mivalona ilay lamba mipetraka tsara dia nindro jaona fa nitsangana maty Jesosy re namana velona ny mpamontsika ary tao amin'ny fotoana io dia indro Maria nakio amin'ny fasana dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy fa 1:10 fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo ny anankiray teo andoha tamin'ilay nandrean'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra ary hoy ireo taminy raha vehivavy nahoana ianao no mitomany dia hoy izy satria nalain'ny olona ny tombo ka tsy fantatro izay nametrany azy rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany o Jesosy taminy raha vehivavy nahoana ianao no mitomany iza no tadiavinao dia ny andininy fa 1:10 o Jesosy taminy ry Maria nisokatra ny masony Maria nisokatra ny masony Jesosy io miteny eo anoloany io dia zao ny zavatra nitranga ary o Jesosy taminy dia taitra i Maria dia hoy izy hoe andiny fa 1:10 o Jesosy tamin'ny ry Maria dia nitodika izy ka niteny tamin'ny teny hebreo hoe rabony izany hoe mpampianatra o Jesosy taminy aza manindry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy any amin'ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitra sy ho Andriamanitrareo nisy iraka nampanovina ny Maria dia ny hanambara fa nitsangana Jesosy mandehana izany iraka izany koa mbola ampanovina antsika ankehitriny Andriamanitra ny anomianao ny fanapahan-kevitra mety ka ahatonga anao tahaka ny Maria indro Maria fa niala teo amin'ny fasana ka lasa nandeha nilaza ny vaovao mafaly ho an'ny olona rehetra fa nitsangana Jesosy ry mpiara-mianatra namana izany velona ny mpamontsika velona ilay Andriamanitra tonga nofo tsy natazona azy ny fasana vita ny asana ny rahana nitsangana izy ny fitsangana Jesosy tamin'ny maty no antoka sy fanantenana ho antsika ny misy ny mandrakizay izay omen'Andriamanitra ho antsika dia mirary fahirezana ho antsika tsirairay avy koa ity ampamarana dia andeha indray ho toanantsika amin'ny lalana fanaovana fanatitra izao tinidinika hifanaovantsika izao
ivavaka isika andriamanitra rainay izay any an-danitra misotranao izay no lesona sarobidy izay mifony fifaliana sy fanantenana ary manamafy ny finoanay ianao misotranao izay satria tamin'ity androany ity dia nampafantarinao anay fa velona ny mpamonjinay aoka ny fahafantaranay an'izany no ampitraka sy ampahiranay ary atonganay ifikitra misimisy kokoa no tamin'ny lasa atoky anao ary ametraka anao ho tompo sy mpamonjinay amin'ny ho avy rehetra dia mitahi zao mpiara-mianatra amiko izao mitahihany tsirairay avy aminara Jesosy amen. mianatra eo tongotrao